Vahina eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao ny lohatany hina ny mpanjaka avy any amin'ny faritra ny Tanàlany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena indrindra ny resaka mandeha ho anatrehan'ny fampihavanam-pirenena dia nitondra ny fomba fijeriny izy ireo. Vonina ary tsy mandany andraikitra amin'ny fampihavanam-pirenena raha misy ny ilana azy ny lohatany na ny mpanjaka ny Antanala araka ny nambaran'ny vavantaniny na ny mpitondra teny Androany. Nosoritany ihany koa fa tsy manana eritreritra ny tondra manokana ny fampihavanam-pirenena ny Antanala fa afaka manome tanana ny fanjakana. Zahay tokoko raha mikasika ilay fampihavanam-pirenena zay dia tsy manam-pikasana izahay fa kosa raha misy ny ilanan'izany raha aminay Antanala manokana zany zahay dia sy mba mahay taratasy ny mpitondra rabako fa ny mpitondra rabako zany no mahalohatany azy zay izy dia ray aman-dreny lehibe mipetraka amin'ny toerany ka noho zany raha misy ny ilana azy ireo sy afaka mandany andraikitra zay omena azy izy ireo ary tokony ilaina misy amin'ny mahalohatany anazy zany fampihavanana zany raha ny fahafantarako an'izay zany dia ilay olona ny fanjakana zay mandamina ny tao fampihavanana zay tokony agnantona ny lohatany fa sy zava-bita eto raha sy ny lohatany no hatonina voalohany indrindra. Mikasika ny fifidianana dia nilaza ny lohatany Antanala fa tsy maintsy hisy ny olona tolotra izy ireo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ireo zanaka ireo dia tsy maintsy misy omeny ray aman-dreny sodrano ary tsy maintsy andalo amin'ny lohatany ireo lohatany ireo zany dia tsy maintsy isy sodrano an'izay zaza tiany hitondra ny tany Antanala io fa izay sy tiany kosa aloha dia any Ambatsika agny. Mety efa fantatra ve? Mbola sy fantatra aloha hatreto tompoko fa efa tonga ny fifidianana sy maintsy hoe isika ihany. Mikasika ny fisiany ankolava izay mitonona zanaka Antanala dia niraza ireto lohatany ireto fa tsy mivanky ny Antanala ary ny zantany no tokana. Androany no nitanterahana ihany koa ny lanonana fampiarabanatra ny taonina izay nikarakarain'ny zanaka Antanala atetsy amin'ny ANS Ampefilo. Nosoritany sekretera jeneraly ity fikambanana ity dia ny Printsy Brunel Razafintsendraof fa hifatoka amin'ny fampiroboroboana ny fampianarana any Ikongo sy ny manodidina misy ny Antanala ny asan'ny zanta. Tetikasan'ny fikambanana aloha zany amin'ny taona 2024 dia fitodiana bebe kokoa any amin'ny faritra. Dia zay fitodiana bebe kokoa any amin'ny faritra zay dia aompana amin'ny lafiny ara-tsosialy. Dia ny fampitaovana ny sekoly any amin'ny faritany ny Antanala zany izay ny tena imason ny fikambanana. Fampitaovana ohatran'ny hoe W, solaitra be dia ireo fitaovana samihafa ilain'ny ankizy any ampianarana. Misy ihany koa ireo le boky fanomanana fanadinana ohatran'ny hoe fanomanana BPC sy baccalauréat dia reny ihany koa zany zao no imason'ny fikambanana amin'ny titolo 2024 satria araka ny fandaram-potoana moa dia ny volana septambra 3 no isy ny fianamben'ny zanaka Antanala izay ho tanterahana any Ikongo ihany. Raha ny tamin'ity lanonana androany ity indray dia nisy ny fizarana ny nofokena amin'ny tampihavanana ho an'ireo zanaka Antanala noho ny fahatongavan'ny taona vaovao.